Alarby fa 7 volana Aogositra 17 atolotra ny araba tokony topoko vavy ary manasanao mpanajany zay anaraka ndray ny fampalalamba vaovao amity takariva ity maromaro ny vaovao izay hoentina amitsika araka ny fanambara teo zany dia asainy mpanajany ianao anaraka izany hatramin'ny farany ny makasika indrindra ny fiparitahan'ny Vola Sandoka sy ny raharaha mafampana eto amin'ny firenena no anokafantsika ny fampalalamba vaovao tsy voafehin'ny fanjakana ny namoahany vola vaovao porofon'izany ny fiparitahan'ny Vola Sandoka eny anivon'ny tsena zareo avy eo anivon'ny Hery ny fanovana Nitondra ny fahitany ireo raharaha izay mahaberesaka ny maro ihany koa ny avy amin'ny mpanohitra ity atao anatin'ity fanadihadiana ity no hitondrana amintsika izany. Na dia tsy mbola ampy ray volana aza ny voan'ny vola vaovao dia efa misy ny Vola Sandoka ny paritaka ho an'ny sarandriana ambinina Alphonse avy amin'ny mpanohitra mivondrona ao anatin'ny Hery ho an'ny fanovana dia vokatry ny tsy fahafehezan'ny mpitondra intsony ny fitondrana no mampisy izany. Ny antony nanaovana an'io vola io nanovana an'io vola vaovao io dia mba edina amin'ny Vola Sandoka nefa ny contraire an'izay ny zavatra misy efa miparitaka tsy amperinandro akory zao dia anosy be fa feno ny Vola Sandoka ohatrany mampiahiahy hoe sao dia mba zavatra afakiniana atao ihany ary ty zavatra ty zany hoe tsy mahavoafehy ny firenena tsony ireo mpitondra reo ary mahagaga ny filoham-pirenena raha miteny any amin'ny fitombity izy dia milaza fa hoe raha nyresaka n'le accident ny kara nahafaty olona be deabe teriakazo be dia nilaza izy fa hoe tsy anaiky ny fanjakana fa dia hoentitra ka oka zay tsy mahafehy ny andraikiny izy tsy mahavoafehy ny andraikiny dia ametra-pelana izy ny tompony andraikitra am'izao fikorotana ny firenena fa asandahalo isaky ny manerana nosy zao izy ny tompony andraikitra am'izao fahasahiranam-bahoaka am'izao fotoana zao izy tsy natateraka ny fampanantenana jirama mbola misy ihany ny fatapahan-jiro hatram'izao sy ny sisa fahasahiranany fiainam-bahoaka fikorotanana ito amin'ny fiainan'ny vahoaka noho ny tsy fatripalevana tokony izy zany ametra-pelana voalohany indrindra oka ianao atsiaro tena monsieur le président tsy voafehinao tsony ty zavatra tia dia ajao ny teninao hoe mametra-pelana zay mpitondra tsy mahavoafehy ny andraikiny tsy mahavita ny andraikiny. Ny Hery ho an'ny fanovana izay nilaza ny fiandohan'ny herinandro teo fa midoroany ary manohitra ny tsy fanajana ny demokrasia sy ny tsy fanaran-dalàna misy eto amin'ny firenena.